Fa misy kosa ny iraky ny Komeza izay mandalo eto Madagasikara amin'izao fotoana izao, nihaona tamin'ny mpanao gazety izy ireo ary nambarany sy nivoaboasany tao anatin'izany fihaona tamin'ny mpanao gazety izany ny antondihany fitsidihan'izy ireo eto Madagasikara. Ny akom-baovao ary. Anao tombana mikasika ny ady amin'ny Jolatsambon sy ny fampitsiam-bola no tena tanterahan'ny iraky ny Komeza. Nomarian'ny tele-jeneraly ny Samifina fa zava-dehibe ahafahan'ny Madagasikara hiara-miasa amin'ny firenena any ivelany ny tombana izay tanterahan'ny Komeza. Ny antondin'ny Komeza eto moa zany dia ao anatin'ny ady atao amin'ny asan'ny Jolatsambon dia nampy an'i Madagasikara mba ahafahana mitily ny vola tsy ara-dalàna azo tamin'ireny asan'ny Jola reny ka nampy antsika zany zareo amin'ny fanamafisana ny fahaiza-manao dia ao anatin'izany koa moa ny fanampiana antsika mba ho tafiditra ao anatin'ireo fiombonam-be na fikambanana samihafa iraisam-pirenena na aty Afrika zany na eran-tany zany ho enti miady amin'ny fampitsiam-bola sy ny famatsiam-bola amin'ny fampiororoana. Zany rehetrarehetra zany dia manamarika ny fiverenantsika ao anatin'ny fiombonam-be iraisam-pirenena ka varavarana misokatra amin'ny fiaraha-miasa amin'ireo namana ara-teknika sy mpamatsy vola. And together with them in partnership with the FIU, with some... Amin'izao Madagasikara dia membre observateur fiantsona zany hoe mbola ao anatin'ny étape voalohany zany amin'ny fidirana ao anatin'ny maha-membre anazy amin'ny GABAOA. Dia amin'ny farany taona dia hisy solitena avy amin'ny firenena efatra amin'ny teneny teo zany Mali, Lesotho, Afrika Atsimo ary Maurice sy solitena avy amin'ny GABAOA ho avy eto Madagasikara hijery ny tena zava-misy eto andinika sy anadiady ny fomba fiasa mba ahafahana mamoaka tatitra izay ahafahan'i Madagasikara amin'ny taona ho avy zany miditra ho isan'ny mpikambana ao anatin'ny GABAOA. Raha ny sehatry ny ady amin'ny Jolatsambon manana rafitra efa mipetraka i Madagasikara dia ny SNOLT ary ny ivitoerana manaparitaka ny vaovao an-dranomasina eto amin'ny ranomasimbe Indiana izay eo ambany fahin'ny primature. Anome fampiofanana ara-teknikan'ny malagasy ny Komeza ka ny tanjona dia ny itadiavana ny paika iraisan'ny rehetra mba ahafahana miatrika ny asa Jola.